Fa le marabanao indray tafaverina eto amin'ny tuto son gasy. Ato anatin'ity vidéo ity tsika dia resaka indray mahakasika ny corde, zany hoe ny tyran na corde na acoustique eny fa na guitare électrique aza dia mety ho voaresakintsika ato anatin'ity satria ny corde dia tsy voatery amin'ny guitare fantatsika le izy fa tsy anazavan'izay lavabe fa avitrantsika dia hiditra ao anatin'izany. Elaela tokoa tsika tsy tafahoana tamin'ny alalana vidéo vaovao satria noho ny vacances teo dia amin'izao efa miverina miloniny daholo na ny mpianatra izay mianatra amiko zany amin'izao efa miverina miloniny ny courtsika dia angamba ny izay tsy tafaverina tao anatin'ny vacances angamba dia mipanety ihany satria raha hitanareo zao somary mbola lavalava ny volontsika tsy resaka an'izay tsika fa hiverina amin'ilay resaka corde. Raha resaka corde na guitare acoustique ny mpivarotra, ny influenceur, ny mpampianatra gitara miteny daholo hoe ty corde malefaka, ty corde ty tsara sy ny sisa sy ny sisa. Betsaka ny marina ao anatin'izany nefa betsaka ihany koa ny zavatra tsy fantatsika ao anatin'ilay izy dia izay mihitsy no hazavaiko antsika ato anatin'ity vidéo ity. Ao anatin'izany resaka corde zany dia misy ny resaka tyran zany hoe ny habean'le corde manomboka any amin'ny mi kely hatrany amin'ny mi be misy 09 misy 010 dia ny acoustique manomboka 11 12 13 arakarany miakatra hatrany hatrany. Inona daholo ny dikan'izay rehefa kelikely izy dia manify dia rehefa manify izy dia souple. Izay le zavatra hitantsika standard lazain'ny olona rehetra hoe ataovan'ilay corde manify le izy dia amin'izay souple dia mora kokoa mitendry azy, tsy marary ny tanana, afaka mitendry solo kely manao painte dia mahafinaritra. Marina zany hatreo. Zavatra diso amin'izany dia zao rehefa miresaka tension tsika ana corde dia tsy maintsy miresaka tsika diapason. Inona moa le diapason? Rehefa misy an'ity gitara anankiray ity zao ohatra alaiko fotsiny ny refiny manomboka eto amin'ny chevalet ka hatraty amin'ny scier dia iny ny diapason an'ity gitara ity. Dia io samy manana ny azy. Raha ohatra ka gitara lehibe izy dia lavalava kokoa ny diapason. Raha gitara kelikely takan'ity izy dia fohifohy ohatran'izao ny diapason hatrany hatrany misy eo arakarak'ilay izy arakaraky ny forman'ilay gitara sy ny ohatra hoe raha hiresaka zao tsika formana gitara jumbo zany hoe le gitara jumbo zany ohatran'ilay gitara takaminina izay hitanareo amin'ny vidéo izay nataoko teo aloha teo iny gitara iny ngeza be mihitsy raha hitanareo mitazona anazy dia tena kitolona tanteraka mihitsy fa ty zao gitara canapé tsara mahafinaritra to dia ohatran'izao izy fohy kely ka noho izany tsy mitovy mihitsy zany le diapason. Dia arakaraky iny diapason iny koa dia misy karazana corde mifanaraka tanteraka amin'ilay gitara. Dia azavaiko ara teknika amin'izay le izy. Raha ohatra ka lavalava le diapason an'ilay gitara dia tsy dia ilaina enjanona be le corde dia mahazo an'ilay tension satria efa lava le course zany efa lava zany le diapason dia tsy dia ilaina enjanona be izy dia efa tonga dia tonga any amin'ilay mi. Fa raha ohatra hoe fohifohy takan'ity izy dia tsy maintsy mienjana tsara izy satria le fréquence tadiavina tsy maintsy enjanona mafy le corde dia tsy maintsy mienjana be izy zany. Avontsika tsara aloha hatreo ka noho izany ary raha saratsaina hoe misy gitara anankiray ngeza be zany hoe le gitara takaminina tsy ho alaiko moa zany izy eto fa toko azavaiko tsara le izy amin'izay tafiditra tsara ao andohantsika. Raha ohatra ka ngeza be le gitara lava be zany lay diapason an'ilay gitara. Raha corde kely no ataonao aminy dia mazava ho azy tsy enjana be zany le corde kely fa zara fa mienjana izy tonga amin'ilay tension ilaina zany hoe amin'ilay tonalité ilaina zany rehefa miregle anazy. Dia mazava ho azy rehefa kely le corde dia migedraka le corde misy jeu be izy satria corde io mantsy rehefa tendrena ohatra hoe dia miovitrovotra le corde dia rehefa miovitrovotra le corde dia midonadona amin'ilay frety dia iny le mahatonga an'ilay ohatran'ny grésiment ohatran'ny ratsy be le son azonareo amin'izay zay mahatonga an'ilay gitara reny ohatran'izay le izy. Zany hoe fitaka anankiray voalohany zany azamiany fotsiny hoe corde malefaka corde kely dia mety amin'ilay gitara fa jereo aloha le alavan'ilay diapason an'ilay gitaranao dia hitanao izy eo manomboka amin'izay. Dia rehefa hitanao manomboka mifretaka le izy dia manomboka hikarakara an'ilay trusrod indray ianao zany hoe ampiakatra an'ilay manche kokoa ianao amin'izay tsy firetaka le izy dia manomboka eo dia manomboka very le son an'ilay gitaranao.
mazava be angamba zay zavatra zay. Faharoa manarakarak'izay, arakaraky ny gitara, raha ohatra ka misy gitara anankiray, jumbo ihany resantsika takale takamina anankiray izay mipetraka io a. Raha ohatra ka corde kely no apetaka ao aminy a, dia tsy mienjana tsara le izy a, fatatsika tsara fa ny vibration an'iny corde iny a no manome an'le son an'le gitara acoustique amin'ny vatany ohatr'izao zany. Ka raha ohatra nefany a ka corde tena manify kely no apetaka ao io aminy eo a, dia tsy enjana tsara le izy a, dia mazava ho azy a tsy haneno mafy a tahaka an'le tena tokony ho feo an'le gitara zany le gitara. Dia tsy dika nananao gitara tsara nefany a le corde apetaka ao aminy a corde manify kely a, dia le son azonao eo manify kely sy firetaka kely. Dia zay koa zany a faharoa anatin'le izy a, azo atao fotsiny hoe ity corde ity a dia malefaka dia hovidiko ity dia mety amin'ny gitara rehetrarehetra ohatr'izay le izy. Ka arakaraky ny forme ny gitaranao a, ampahafantariko moa zany fohy kely fotsiny hoe misy forme le ngeza be reny a jumbo ny anarany a, dia misy a mikelikely mety eo amin'ny jumbo a, dia manomboka le druide neuf le hitantsika le pan coupé le manana an'ireny daholo ny olona rehetra, dia manomboka mikelikely a ny gitara folk a, dia ohatran'ity gitara ity zao a gitara mini zany hoe gitara kely mihitsy izy ity a. Dia ny anazy zao a ty zao safidiko satria nahoana azavaiko amin'izay le izy. Zahako a zatra mitendry amina corde ngeza satria tiako kokoa hoe tena henoko mihitsy ny tanako hoe mitendry gitara zany a, dia mitendry amina gitara ngeza nefa tiako le izy a alefaka ihany no mitendry azy. Dia mazava ho azy a ity gitara ity a afaka mametraka corde eto zao a corde 1354 angamba nito zao a, dia nefa ny afaka misitositina tsara. Dia zay ny antony itiavako an'ity gitara, zay ny antony safidiko a le gitara fohy kely ohatran'izao a, kely le diapasony a, dia mahazo aina kokoa zany. Dia zay zavatra tiako hampafantarana anareo hoe jereo aloha le gitara anareo a, dia jereo mihitsy le manuel any amin'le le nividana anazy, tsy maintsy misy taratasy foana iny hoe ty tiron fanaraka amin'ity gitara anao ty, dia iny foana ampiasaina. Raha ohatra ianao ka te hahazo corde anankiray, te hahazo jeu malefaka dia mividiana gitara kely 3 quart tahaka ny anazy zao a, dia afaka ianao a mitendry malefaka. Fa raha gitara anao gitara ngeza be nefa forcenao amin'ny corde kely le izy a, dia tsy voaka mihitsy a ny fahatsaran'le feo an'le gitara acoustique. Dia isaky mahita gitara n'olona ianao dia mitsiriritry anao hoe tena tsara be ny son an'iny a, nefa ny ianao a tsy manaraka norme ianao fa mihaino fotsiny an'le olona miteny hoe ty gitara ty corde malefaka dia hividy ianao dia kely. Ka noho izany zareo a le resaka corde kely malefaka sy le corde be a tsy misy an'izany fa arakaraky ny ilavana an'le izy. Raha ngeza ny gitara anao a, lava le diapason a, mila corde ngeza amin'izay le izy tsy mifiretaka, amin'izay le izy tsara. Raha ohatra koa ka manao open ianao a, tsy hanao corde malefaka kely zany ianao amin'ny open satria migedraka le izy dia firetaka koa dia hitovy amin'le teo ihany le olana. Dia ny gitara fanaovana gitara open zany a corde ngezangeza daholo dia amin'izay izy mienjana tsara foana fa ny son-ny ohatran'izay. Ka raha ohatra ary ka hitanao hoe tena mafy be corde ny gitara anao a, tena manaraka an'le norme ianao zany fa hitanao hoe mafy be, dia hainao kely fotsiny hoe ny diapason anao azo atao mi, fa atao mi bémol ohatra, zany hoe miala demi-ton 1 demi-ton zany a, dia somary malefaka kokoa le izy a noho le izy mienjana be, dia ianao hoe tena terminator be taranao miaraka mitendry le izy a. Dia amin'izay fotoana izay a miena kely fotsiny izy a dia asio capot amin'izay. Rehefa ohatra hoe tianao mino dia asianao capot, eto mifady manao mino dia ohatra rehetra ny trano mampiasa capot, ilaina reny capot reny, zay ny antony hividana anazy. Ka zay ry zareo a ny tsara ho fantatra mahakasika ny corde. Raha ohatra ka zao vao fantatrao zany zavatra rehetra izay lazaiko zany a, dia manasa anao a mba hizarana zany amin'ny namanao satria maro isika malagasy a izay tsy mahalala mihitsy a fa hoentin'ilay mpivarotra sy ny sisa hoe ty anina dia izay a, dia hividy a. Fa tsara itsika rehetra samy mahalala daholo hoe ahoana ny tena fomba hividianana ny corde. Tsara ho fantatra ihany koa misy ny corde izay copie a, misy ny corde izay tena izy a. Ny tena mahasamihafa anazy ireny a dia ny fahatezany. Zany hoe raha ohatra ka mividy corde sinoa ianao na any amin'izay hitanao moramora eny a, vetivety reny dia simba par rapport an'le tena. Fa ny son aloha rehefa samy mbola vaovao izy a, hitako hoe mitovitovy eo ihany, tsy dia tena hoe mitovy a satria hafa ihany tena authentique fa eo ihany. Dia zay aloha zareo a ny mahakasika ny vidéo ito a, fa itoy ihany tsika amin'ny resaka gitara amin'ny fotoana manaraka indray. Mandray-piona.